eo anolohan'ny zava-misy any amin'ny distrikny Faratsio ao amin'ny faritra Vakinakaratra manodidina ny raharaham-pifidianana Sorimamboka farany teo ny 1 volana Jona teo dia nisy ny tompon'andraikitra eo anivona Tsimangaiky Ansiny any toerana izay misahana ny tontolon'ny fikarakarana kajy mirindra izay voaloroy amina raharaham-keloka araky ny fiapangana moa zany na ny fanenjehana ny foibe ny vamiaram-pirenena maro-telo mafifidianana Anseny dia manao zava-dehibe ny fiheverana ny asa manarahan'ireo Ratsimangaiky Anseny any amin'ny faritra any amin'ny distrika hatrany amin'ny fokotany ary manara-maso akaiky ireny rehetra ireny. Noho izany dia tsy mametraka ho zava-maivana ny tranga izay miseho any amin'ity distrika amin'ny Faratsio ity ny Anseny foibe fa manara-maso akaiky noho izany ary izao tompon'andraikitra amin'ny Ratsimangaiky izay voaroro izao dia nandraisany Anseny foibe fepetra sy andraikitra eo amin'izay ahafahana mikatsaka ny fahamarinana. Na izany zany dia tsy mitsabaka mihitsy amin'ny raharaha eo am-pelatanan'ny fitsarana ny Anseny satria efa ny am-pelatanan'ny fitsarana ny raharaha ka dia manome antoka ny rehetra indrindra ireo Ratsimangaiky Anseny manerana ny nosy fa ny Anseny foibe dia mezaka mandrakarivo manara-maso ny fomba fanatanterahana ny asa izay anondrahany lalànantsika ary mankahery sy manome tanjaka ary fampirisihana ireo Ratsimangaiky rehetra anatanteraka araka ny tokony ho izy ny asa izay nakin'ny firenena amintsika tahaka izay efa nanatanterahitsika izany asa izany. Momba ity raharaha ny Faratsio ity dia manamarika ny Anseny foibe fa efa nisy ny fakana manampaizana manokana amin'ny lalàna mpisolo vavy izany hiaro azy eo anatrehan'ny dingana rehetra izay andehanany izao raharaha izao. Na izany zany dia maren'ny Anseny foibe ihany koa fa ny Anseny foibe dia tsy mijery arina tava ary tsy manao bato mafana raha misy sanatria ny solafaka raha misy sanatria nandika ny lalàna velona dia tsy miaro izany mihitsy ny Anseny fa iverina ny fanjakana tandalana dia ny fitsarana irery ihany no manana ny fahefana handanjalanja sy ametraka ho zava-dehibe ny fampiarana azy. Eto am-pamarana dia iverin'ny Anseny foibe fa adidy ny mampatsiahy malakarivo fa misy andraikitra tsy azony tsirairay iodivirana ary dia akoatra ny fampahirezana dia mezaka koa ny Anseny foibe ny amin'ny fihatsahana trany izay soa iombonana amin'ny mahararam-pirenena ny raharaham-pifidianana.